Be blessed. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. ziona firaisana, ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana, ziona firaisana. Miala amin'ny fiainan'izy ireo dorany amin'ny afony fanamasiny rava ny aretiny tompo miantso fahasalamana ho azy ireo zay miantso ny herin'Andriamanitra androany miantso ny herin'ny diakapaka nasitrany ary ambaranay fa sitrana izy tonononay ny fahasalamana iraikitra ao anatiny amin'izao fotoana izao hovany ao anatin'ny renimpimaso tonononay ny fiverenana amin'ny fiainana vaovao mitoetra ao anatiny ao ny fahasalamana avy any an-danitra ilay fofonain'Andriamanitra nasitrana ny aretina rehetra misaotra tompo mankasitraka anao zay midera anao zay manasitrana ianao androany Jesosy manasitrana ny papa Jean-Baptiste ianao Jesosy manasitrana ny mama Germaine ianao Jesosy antsoky ny afo ny fanasitranana nasitrana azy Tu es Yahweh.
zao iantso ny osotry ny fanasitrana. Antsoy ny osotry ny fanasitrana nasitana azy ireo. Antsoy ny afo ny fanasitrana hidina amin'ny toerana izay misy azy amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'izao fotoana izao, antsonay ny afo ny fanasitrana, ny osotry ny fanasitrana, anasitrana ny aretina rehetra, ampantsavona ny fanaintenana, ampisalja ny asan'ny demonia izay mitondra aretina. Solta tudo, magasitraka nós. Aleluia. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Alpha Omega. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Alpha Sotra de social, sotra fanamasi, magasitraka ray, dia sy manome voninahitra anao zay, fa tsara ianao, mpanjaka ianao, mpanasitrana ianao, magasitraka ray, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao ity tanana ho an'ny tompontsika, mazoto toerana ianao. Alleluia. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra ary ampamirapiratra ny tavany aminao izy. Miarabantsika rehetra tonga soa amin'izao hariva zao sady manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra zanak'Andriamanitra. Miaraba ihany koa anao raha sambany tonga eto ianao androany hariva, ny herin'ny fanamasina ny amen'ny fiainanao. Alleluia. Ny lohahevitra zay asain'ny Tompo zaraina anao androany dia hoe tsisy miala amin'ny Jesosy zany eo. Masami mba mamerina mafy mihitsy hoe tsisy miala amin'ny Jesosy zany eo e. Amen. Averigny tenenina amin'ny akaikinao zany, na ino kidona na ino kiatra hoe tsisy miala amin'ny Jesosy zany eo. Alleluia. Mba vonona hitazona ny teninao hatramin'ny farany ve nao? Amen. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Androany moa tsika dia aka andin-tsoratra masina somary maromaro satria asain'ny Tompo ampaherezana anao zany. Ary misy zavatra manomboka andeha ampiraiketin'Andriamanitra ao anatinao, mahatonga anao tsy azo ozongozonina. Matetika manko ry havana, mahatonga ny zavatra anankiray azo ozongozonina dia satria tsy mioro-mpaka tsara, ratsy fondation. Fa raha tsara fondation ianao ianao tsy voazongozonina zany. Dia rehefa tsara fa ny plan devoly dia ny atonga ny kristianina tsy atokan'Andriamanitra intsony. Zay ny tiany devoly ataonao io, atonga anao tsy atokan'Andriamanitra intsony. Fa samy mamerina androany hoe tsisy miala amin'ny Jesosy zany eo e. Amen. Amaky andiny soratra masintsika amin'ny Joba voalohany. Joba voalohany. Vakitsika makano andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Joba voalohany andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa melohany amakitsika ny tenin'Andriamanitra, mbola tika mbola manantrantitra hoe tsy dia tsara loatra zany le mifandraindray tagnana be io e. Za zany tsy mampirisika atsika hoe hiavona, fa raha mbola azo atao ihany zany aleo tsy mifandraindray tagnana. Dia raha andeha hiarahaba anazy zany ianao aza mandroso tagnana fa tsy rambesika e, tsy beky za lambenao ndraiky hoe miavona lahy pastera. Satria mba levolevoniny hoe
raha pasteranao zany marary dia mba hagnanakory anao ny mifagnoroko zany dia fa mialatsigny aminao lastenao le zatra bijou igny fô akatokato zegny tsy hoisy ya alô zany mba samy miaro tegna amen na marina hoe manam-pinoana atsika fa atsika koa manam-pahendrena ko raha mba fantatra hoe azo evitena dia evitena dia rehefa avy aty am-piangonana ianao ataovy azo antoka fa manasa tagnana rehefa tonga any an-tragno raha mba mahavoavidy an'iregny gel regny moa fa matetika teneniko mba asivo an'iregny agnaty posy agnaty poketra rehefa avy mamitoeranan'olo misy olo maro koa zao dia mba mampiasa an'igny tsy manana gel antegna sasantegna tsara amin'ny savony ny tagnana amen na ny fagnataovagna masika izy io tsy iarovagna niza tsy iarovagna polisy tsy iarovagna fanjakà fa iarovagna ny tegnanao sy ny mpiarabelona aminao ny olo mitondra an'izany virus zany tsy hita maso tsy fantatra amina tare tsy fantatra amina randra fa possible le olo mety efa marary ambolagna maro fa izy salama digniny vatany le izy dia tsisy efeny aminazy dia raha sendraka tonga amin'olo malemilemy fahasalamagna dia lasa tratra le olo ka raha sagnatria zany ianao matanjaka be tsy mandaitra aminao le aretiny fa anao ke raha atao test mety possible positif fa noho ianao matanjaka be ny anticornao tsy hitanao aby zany aretigna zany fa le olona malemy marefo zany niraisinao tagnana izy ny lasa sahira azotsika ve zany zavatra teneniko zany ka mba magnafatrafatra zany raha mbola azo atao ihany tsy mifampikasokasoka loatra aza mifampikasokasoka raha vady aman-janaka anao moa zany atao kory fa tsy maintsy mifampikasokasoka tahiny tompo ianao ya dia mba ezatsika zany zay manomboka zao mba samby miaro tegna samby miaro ny eo akaikiny samby miaro ny fahasalamana indrandrindra zany zaho za zay mianakavy kely mba engaviako anao aza miinsiste anao andrambotagnana nefa tsy era ndesinao avy-tagny tahiny tompo aninao ary tsy hainao koa raha ndesiny avy-tagny io ane tsy voatery anao fogna mety mamindry fa zaho koa mety mamindry ohatra dia aleo zany mba samy mitandry rehefa tegna tsy digninao le tsy maintsy fampiaraba dia ataovy dona kely izy ya misy moko karan'izany mokony izy atao magnan'indraiky dia fa raha amiko manokana zany dia hoe miaraba tompoko tsy miavonavogna raha magnano an'izany fa tsika moka efa zatra le mifandramindrambotagnana fagnorokoroka hely dia tahiny tompo manokana zany regny manomboka zao joba voalohany vakitsika mognany 7:70 ka hatramin'ny 2:20 amen raha nanagna baiboly ianao zao dia nivakinao le izy fa sainga ianao moa tsy mety managna zisiky niany mbola anagna ny tsy mana joba voalohany 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny indray andro dia nihinagna sy nisotro divay tao an-tranony zokony lamatoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary nisy hiraka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe ny omby ny asa ny boriky vavy nandrasagna teo anilany dia namely azy tampoka ny sabianina ka namabo azy ary ny ankizy lahy dia nasiany tamin'ny lelan-tsabatra ary izaho dia izaho rery ihany no hafa nandositra ilaza aminao raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tagny an-danitra ary nandoro ny ondra manosy sy ny ankizy lahy ka nandevona azy ary izaho dia izaho rery ihany no hafa nandositra ilaza aminao 7:70 raha mbola niteny zany izy dia nisy ankizy ray koa tonga ka nanao hoe ny kaldiana nanao telo toko dia nyroatany ramevaka no baboiny ary ny ankizy lahy dia nasiny tamin'ny lelan-tsabatra ary izaho dia izaho rery ihany no hafa nandositra ilaza aminao raha mbola niteny zany izy dia nisy ankizy lahy iray koa tonga ka nanao hoe zanakao lahy sy zanakao vavy dia nihinagna sy nisotro divay tao an-tranony zokiny lamatoa ary indro nisy ny rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zoron-tragno efatra dia nianjera tamin'ny zatoviny tragno ka maty izy rehetra ary izaho dia izaho rery ihany no hafa nandositra ilaza aminao dia nitsanga ny Joba ka nandretra ny lambany ary nagnaratra ny lohany nataony kolosy zany ny lohanazy dia niampoka tamin'ny tany
ka niankoka sady nanao hoe nitanjaka no nivoako avy tany an-kiboniny ary mitanjaka no verenako any. Jehovah no nagnome ary Jehovah no nanaisitra. Isaoragna neny anaran'i Jehovah tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na nagnome tsiny an'Andriamanitra. Amen. Tsy mora raha nahazo an'ity Joba ty reo le raha vakinao ny tantara nanomboka tamin'ny fanagnana jiaby, nanomboka tamin'izay mba fortune anazy. Ireo moko mba fanagnana taloha rameva, ondry. Rameva zany tamin'ny andron'ny Joba mitovy amina V8, mitovy amina Homer, rotobile zay lazaintsika hoe farany tsara. Raha vonao zany manana rameva tamin'izany fotoana zany dia agnisan'ny olona manana ny maizy anao anao. Ny ondry manosy mitovy amintsika zay manan-karena amin'izao andro egnatsika zao. Regny tatitra rehetrarehetra regny mbola nakalma ny Joba ihany. Fa ny afara tamin'ny hoe ny zanakanao ozy nagnano fety dia nisy rivotra ozy avy tagny anefitra namely ny zoro-tragno efatra dia ny anjeran'ny tragno tao ozy ny zanakanao jiaby. Tsy dignany Joba eky niroatiny ny lampany dia avy eo ny nangalany lamy lohanazy io nataony kolosy. Fa zao ny zavatra nafinaritra raha vakinao ny ary ambany dia hoe ozy ny arainy fa nitanjaka no nivoako avy tany an-kibony reny ary mitanjaka no verenako agny. Jehovah ozy nagnome, Jehovah nanaisitra. Isaoragna aneny anaran'i Jehovah. Mo vitanao mo reo magnandra magnanjany. Rava tanteraka ny fanagnany, potika dolo zao rehetra zao. Atsika raha demandina asa tsy mivaly, efa te hiteny ny sasany mba misy ndraiky Zagnahary zegny vao. Visa tsy mivaly, efa tady tenegna ny sasany ratsy ny agnaran'Andriamanitra. Nefa ozy ary amin'ny andiny faharoamroapolo tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na nagnome tsiny an'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa amin'ny Joba faharoa andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo, Joba 2:9-10. Ny anaran'i Jesosy. Aroy ny vadiny taminy, namango koa zany madamo ninga. Mbola mitagna ny fahamarinanao ihany va ianao? Miahagna mivavaka io. Mafoiza n'Andriamanitra ianao. Dia hoka ho faty viavy tsy lahajary. Tofoka reo tsy niala foagna fo. Dia hoka ho no faty. Dikan'izany ny kona atao miteny be tsy misaraka dia ano maty ianao. Dia izy kona atao amina version anglisy. Dia tegna hafa ny ianao viavy magnanjany. Za mino fa viavin'ny Jona tsy karan'izany. Viavin'ny Joba zany raha nanony. Dia amin'ny andininy fahafolo inona valin-dramose anazy? Fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Zany izy amin'io fa tratra. Fa ino raha nataony mbola niaro an'Andriamanitra fa koa izy monso ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Dia ozy hoe tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'ny olony i Joba. Anao nefa ty tsy mety manambady efa zay ndraiky tsy mba hiagna amin'ny fivavahagna ty. Vao tsy mivalivaly kely zavatra angatanao dia efa tsisy raha tsy koragninao. Pastera ndraiky mbola pastera nagnino anao za. Asan'ny apôstôly toko fahafito. Asan'ny apôstôly toko fahafito. Ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny 5:. Asan'ny apôstôly toko fahafito. Ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny 5:. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ary nono nandresany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazagna taminy izy. Fa Stefanina feno ny fanahy masina. Nagnino ny Stefanina? Fa Stefanina feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe ino ritako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Amen.
Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadinika indray nirodona taminy. Dia nandroaka azy hoe ivelan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana zay niantso hoe Jesosy Tompo raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo azo atao elona ny izao ota izao. Ary rehefa nilazana izy dia nodimandry. Ary Saoly manankasitraka namonoana azy koa. Teto Stefana zay lehilahy nafanafo tamin'ny fitoriana filazantsara nefa dia nitoerin'olona nankahalain'ny olona. Dia ino zavatra nataonjareo anazy? Nyroasiny nivoaka ny tanàna ao dia nitoraham-bato. Tsy moramora revana zany maty nitoraham-bato zany. Raha mbola hoe matina totoondry domogno mety mbola hafahafa malakilaky maty. Fa anao mitsangana karany dia vatony natsipy aminao ziska anao maty. Tsy mora zany. Fa jerevony teny nalokony vavany Stefana nandohalika izy ozy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo azo atao elona ny izao ota izao. Ary rehefa nilazana izy dia nodimandry. Fa tsy niteny mihitsy Stefana rô Zagnahary tô valiny ao. Zao ve ny atao hoe manompo an'Andriamanitra? Tsy zany natao. Fa indraindray tsika ry tafagnano raha karan'izany. Tsy mafy loatra raha mahazo anao. Tsy digninao loatra doziny. Dia tafiteny ianao rô tsy hitako tsony varany za tsisy varany velogno. Za tsisy varany vavaka. Za nefa mba ohatran'izao, za nefa mba ohatran'ry. Romanina toko 9 andininy fa 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Romanina 8:35-39. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe fanony aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondry vonona ny fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Fa matoky aho fa nafafatesana na fiainana na anjely na ireo mpanampaka na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Avereno kely amin'ny akaikinao tsisy miala amin'ny Jesosy zany eo hoe amen. Nendray tsika ry havagna raha vao tsy metimety amin'ny saintsika ny trangan-javatra dia ny zavatra tonga voalohany eo an-tsaintsika dia hoe za tsy vavaka eky. Raha tsy vavaka ary moanao dia ho aiza? Nefa ianao matoanao resy lahatra ny vavaka na tsapy ianao fa tsy mety le fiainanao tsy manana an'Andriamanitra. Tonga amin'Andriamanitra indray ianao io ane ry havagna tsy hoe rehefa mivavaka anao dia mety tsy haiko magnano akory fandinianao anazy. Fa ny fahasahiranana rehefa natao amin'olo araiky dia tonga foana io na mivavaka na tsy mivavaka. Anao ve tsara nahita olo tsy mivavaka sahirana? Ohatr'izany koa tsika mivavaka. Possible misy fahasahiranana. Possible misy aretina. Fa ninina ozy le teny nivakitsika teo aza vela isy asaraka anao amin'ny Kristy. Amen. So dia anao tafisaraka amin'ny Kristy. Aza vela isy raha asaraka anao amin'Andriamanitra. Amen. Ny fitsapahana ry havagna no ahitana ny tegna fifandraisana. Eo zany ny preuve zany nagnisan'ny zavatra anankiray ahafahana mitesta fifandraisana. Ary zay nyresako kely tamin'ny alahady hoe ny afantaranao ny fitiavanao ny vadinao tsy amin'ny anao misy vola, tsy amin'izy ny vidikavy igny. Hoe tiako anao malala, tiako anao avadike satria ny vidikavy izy.
Ny tegna fitiavagna tsy amin'izy misy vola, tsy amin'izy nagnamia raha. Fa ny afantaragna ny tegna fitiavagna raha ohatra ka mba tsy hanasa i ramosenao. Mbola vitanao ve magnoroko ananjy karaha izy mbola niasa tantsambo. Mbola vitanao ve magnoroko ananjy karaha oroko azony tamin'izy mbola tamin'ny dinateky. Sa nediniova izy koa fa tsy niasa tao izy. Mba somary agnontany kely raha misy viavy ankely miasaka izy moa ramosenao. Izy ka misy viavy. Ny ahafantaragna ny tegna fitiavagna dia amin'ny fotoana misy zavatra tsy dia mahafinaritra. Eo ny ahafantaragna anazy. Ny anehoanao fitiavanao vadinao amin'ny fotoana izy nagnano erreur taminao. Igny ny ahitagna ananjy. Eo ny testegna ananjy. Mbola vitanao ve mandefitra aminazy? Mbola vitanao ve mirekipere anazy? Sa ozinao hoe zazafito tsy ahody tragno? Sa mamorogna verbe anao satria hitanao nagnano erreur izy. Tamin'i Jesosy namoky olo 5,000 ane riavagna dia feno orakoraka. Weh! Inona lehilahy re? Izy ny anay Atria namoky olo 5,000. Fa rehefa nanomboky ny samborigny ny ovy ira igny. Lehilahy kanosa! Otra ny fosa hoy zareo. Tora ho vato. Atria nanomboky ny samborigny. Isan'izany hoe ndray andro rehefa nagnano evangelisation tagny amin'igny faritra atsimo igny tagny Tatuliara. Jeran'le alefa zany le film Jésus de Nazareth. Izy le magnasitragna jamby reka ndaty soa ka sasany. Izy le magnova rano andeha soarao mahay atoy ndaty fa soa. I rano le nivay divay. Tsy mila mivily anio ka hanafa toy Jesosy. Raikitra koa izy koa namoky olo 5,000. Tsy kere sasy ty androinao avy atoy lahy. Ateo areo azakahy imofo kadikadinao fi ay le vintsy ndaty inao fa boka eo. Andao ka hasantatsika ty alleluia. Halleluia! Ampijerevagny film anio. Mbe tsy nihita maso ereo Jesosy nisy namboy ndaty. Vile ni boaka ao amizay ty Heroda. Nanambotsany Jesosy. Ora ndaty raiky. Ka ndaty malia. Niala tsirekireky te zareo. Tsy mila anio zay ka. Niova ry zalahy. Izy le nagnova mofo divay. Andeha soarao androy atoy ndaty fa soa. Rehefa nanomboky ny samboriny Jesosy nidomodomony zareo. Kivy ratsy zareo. Ka matetika antsika raha vao tsara ny fiainana. Raha vao mahafinaritra antsika ny zavatra mitranga. Tsika amen. Alleluia. Ary tafiteny mihitsy ny sasany tegna misy Andriamanitra. Izy hatramizay zegny tsisy taminanjy. Rehefa nahazo zavatra nafinarinaritra ananjy izy io. Dada ozy misy Andriamanitra. Izy hatramizay zegny tsisy io. Aoka mba tsy ova mihitsy ny fijerinao. Na misy inona na tsisy inona. Aoka ianao hifaly amin'i Jehova. Alleluia. Amen. Matetika raha vao mety ny fiainana dia ohatrany vitatsika manompo an'Andriamanitra. Raha vao mandalo zavatra sarotra tadokivy ny sasany. Fa za te hiteny aminao androany azakivy ianao. Alleluia. Ny alalagna ny tegna fitiavagna an'Andriamanitra dia ao anatin'ny zavatra sarotra.
ao nahitana an'io ry havana. Zay ngena tonga amin'ny baiboly milaza hoe tery ane ozy ny lalana mankany amin'ny fiainany, tery. Dikan'izany zavatra tery zany zavatra sarotra, zavatra manahirana, zavatra tsy zakany vatana, zavatra mamay, tery. Dia zay ozy izy mba tonga an'izy io vitsy ozy ny mankany. Fa malalaka kosa ozy ny lalana mankany amin'ny fahaverezana ary maro ny tongany. Tainy tompo ane ianao, tainy Jesosy ianao hoe Alleluia. Ny tegna alalagna, ny tegna alalagna antsika tsiraikiraiky, alalagnanao io moa zany tegna fantaragna hoe iza marina ianao. Dia amin'ny fotoana mandalo zavatra sarotra, eo zany nahitana antsika, eo zany nahitana force antsika. Ary zay matetika mba ampahirezako an'iregny olona miatrika ohatra hoe fahoriana, miatrika ohatra hoe misy marary agnatin'ny fianakaviana, agnatina zavatra sarotra ny mila nehoanao ny force anao. Tsisy ilagna force raha tsy devana combat, tsisy ilagna tanjatsaina raha tsy manoloana zavatra mahakivy. Eo anao mila mijoro. Zary lasanabavy matetika dia karakterako mihitsy zany, rehefa za agnatina problème vao maiza mipaozy, vao maiza magnitry, vao maiza mandro. Fa misy mampalahelo sasany rehefa agnatina problème na ibango volo tsy vitany. Na ibango volo tsy vitany. Io ady atrehinao io ianao mila mijoro, io anao mila mitsangana hoe zay tsy resy zany zay zay mpandresy zay. Alleluia. Ka tadiavinao izovy araka ampahery anao keo, anao akeo anao za dia mizaka aminao hoe andigna anjovy anao andeha ampahery anao. Itoroteny regninao aketo io alenteo agnaty lohanao, fa io le Andriamanitra mampahery anao. Fa raha ry tontongonao desanao ko anao roko ao antegna zany dia tsy mba misy olo mizaha, izovy tadiavinao izahanao. Tenin'Andriamanitra mazava be ke zany nefa mizahanao zika zany. Magnanova amen. Tai Jesosy ianao. Amen. Agnaty baiboly ao misy tantarana vehivavy anankiray antsoina hoe Marie Magdalene. Rehefa maty Jesosy dia vao mangiran-dratsy Marie Magdalene, dia niazakazaka ho any amin'ny fasana zay nandevenana ny Jesosy. Mba hitrereto nga zany zany fatrana fitiavana zany. Tsy Jesosy nagnano miracle, tsy Jesosy nizara mofo, fa Jesosy maty. Vao mangiran-dratsy izy niazakazaka andeha hoaiza andeha amin'ny fasana, viavy hely, viavy toka. Dia raha vakinao ny tantara, tsy moa natatra mpamosavy aby izy, tsy natatra hitrotra amin'angatra izy, tsy natatra vorondolo izy, tsy andeha hiazakazaka ho any amin'ny restaurant vantagnan'i Jesosy, fa andeha hiazakazaka ho any amin'ny fasana zay nandevenana an'i Jesosy. Enjaka tompoko zany fitiavana zany. Matetika atsika reo ny olo magnisy soa atsika ihany ny tiatsika, ny olo maminany amin'ny fiainantsika, amin'izy le naminany igny dia tianao. Ro profete, profete ho anao, nanovanao tsy tagnitagny boka fa profety. Fa raha saindraka mba marary izy, ino ny agnarany? Azy valiagna, azy valiagna. Fa tetony ny Marie Magdalene, Jesosy nalevana tampasa, niazakazaka izy ny vao mangiran-dratsy izy dia fa lasa. Enjana izany fitiavana zany ravagna. Alleluia. Tsy natatra mpamosavy, sady ny andro mbola maizina satria tiany loatra Jesosy. Alleluia. Tsy maintsy ho avy ravagna ny sivana. Eo zany no ahitana zay tegna zanak'Andriamanitra marina. Eo no tegna ahitana zay tegna zanak'Andriamanitra marina. Ao agnatin'le zavatra mafy lalovana. Ny tegna alalanao, ny tegna namana dia amin'ny fotoan-tsarotra. Ary ny olona tsy miala anao amin'ny fotoan-tsarotra, igny rô tegna namagny. Igny tegna namagny. Igny ny tegna namagny. Ary zay zavatra zay ravagna mba
ampianaro kely ho anao zay mbola tsy tafiditra agnaty tokantrano. Aza maimaika amina tarehy, aza maimaika amina forma, fandahana aloha mba mandinika toetra. Za tsy miteny hoe mizana le farany ratsy, na hoe le tsisy nify regny ale. Fa regny tsy mizara vila, tsy zany. Fa betabe ny tovovavy mitady lehilahy amin'ny forme. Zaho karaha tiako be izy karaha moko costaud e. Herinao izy costaud anao tsy mahavita magnondry. Mba andana aloha mba jerevo karaktera. Misy viavy tsara tarehy fa ratsy karaktera. Misy lehilahy beau gosse fa ratsy karaktera. Ny sasany zany koa fa vazaha on dia fa mety aminany tsy haina vazaha va jangila na jaoji. Hainao ina olo sisy tany avy tagny. Koa fa vazaha on dia fa mety aminanjy. Mba andana eky maloha mba fantaro fa tsarasary ananjy amin'ny internet dia fa taraiky anao. Vao mahita ny ty damba zafa magneky molotra. Mety aminamitsy papi na mba tsy zany be agnarin'ny olo fa mahazo agnarana papi. Za kory tsy mankahala vazaha sagnatren'ny vava, vadiko ara vazako. Amen. Tsy mankahala vazaha velively a. Lo dia lo disy hevitsy anao. Tena disy hevitsy anao raha izay. Tena marina. Tsy mankahala vazaha kory ny aty. Fa te hanoro anao, aza sodoka amin'ny zavatra ivelany, fandahana fantarona eo anaty. Ny alalanao ny tegna namana, dia zay olona tsy miala anao na nafantatra ny hereranao ara. Misy olona nefa mahafantatra hereranao dia fa ialany anao fa fiao lasa izy. Satria zay kaivy e. Ve nareva maro antsetra io magnano karaha an'io e, dia fa lasagna izy. Mba mariny. Ve ozy reto olo reto kay olona tena dia fa lasa izy. Ny tegna namana, ny afantaranao fa tegna namana, dia mahazaka izy na ny hereranao ara. Zany ny tegna namana. Tegna vady koa karan'izany. Dignina anana mba mangitro. Za lely hoe be zany mpagnalo raha zany. Iaho moko dia fa sy zakazaka. Tainto. Nisy lavako zay mba volagna roatra lagazava. Akory mba ozy atao ozy antegna ozy avy an-tragno misy antegna ozy kely. Andeha hivoaka ndraiky maloha ozy angititra ozy aho. Nefa vadin-tegna ozy akefitsy olon-trafa. Tay tompony anao. Ny olona mazaka ny hereranao. Mazaka faiblesse anao. Iro azy saragna mandrakizay e. Tain'i Jesosy anenao. Maheno tsara ve olona akaikinao io e? Amen na? Amen e? Alléluia. Zay izy io ry havagna. Ahoana zany ianao raha mba maheno fagnaratsian'olona n'io namanao io? Inona ny ataonao ohatra un jour ake ianao maheno fagnaratsiana n'ity fiangonantsika ty? Mety possible ho avy ny fotoana andeha haratsian'olo pasteur David. Izovy no mety ho agnarako aminao. Olo manakory za aminao. Ny tegna namagna tompoko dia mahazaka. Na ino. Tain'i Jesosy ianao. Ka raha tegna mpanompo an'Andriamanitra marina ianao, tokony tsy hiala amin'ny Jesosy ianao. Na ino kidona, na ino kiatra. Tain'i Jesosy antsika jiaby. Dia nio tsara io tantaran'ny Joba io fa tegna tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Raha mbola olombelona revagna tsisy nahazaka ny zavatra nenan'i Joba. Raha anao ngamba dia tsy haiko kasi ninanino anao. Alaiky mihinagna vaty mirike.
Iro ramora mo zany ke. Halek minagna sidra ozy sasany. Tsy vaolagna ny mamono tegna. Raha vandray andro agny ny fanagnany Jobe. Maty daholo zanakanazy. Ary jerevy regny taditry isan-karazany tonga regny. Taditry tsisy mba taditry manjarinjary. Tonga raiky de nisy an'izao. Tonga raiky nisy an'izao. Ary le vaovao tonga avakagny tsisy vaovao mba mampitraka. Fa vaovao mampitanondrika daholo. Zay ny zavatra nitranga. Na teo ara nefa zany rehetra zany. No porofony Joba teo anatren'Andriamanitra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy. Ndana koa mba porofoy agnatren'Andriamanitra fa tegna zanak'Andriamanitra marina ianao. Alléluia. Fa tsy hoe rehefa misy zavatra masorenanao na misy zavatra matezitra anao, erneke zahay, je reste. Moi je reste. Azala konra. Aza ifindra. Sasany rehefa mifindra mivavaka mihitsy dia agny izy mijoro vavolombelona. Elek nela fa nahity fiangonana tegna izy eky za. Ozy. Solo vakeza izy bangali. Ia, nisy raha navatovato ananjy avy tamin'ny fiangonana raiky tagny dia tonga amizona kito. Aza ataonao keto le magnano regny. Maty ka anao. Daholo mba ataontsika ela ira igny hoe ela nitonatonanana ka nahita zavatsoa. Ozy. Za ma zany taloha nivavaka tamin'ny fiangonana tsy atoroko anare agnarany fa mety efa fantapatinare an'igny. Olo tsy milamigna anao zay. Tainy Jesosy anao. Ya. Misy sasany regny magnano zany. Ohatra hoe vao nitezitezerana tam-piangonana raiky izy dia mifindra amina raiky. Halleluja. Magnasara mitomagny eky maloky. Sasagny koraha zavaigny karaha regny zaza mitady rary. Ozy. Zaza ny babaelinao. Allô. Tenenina akaiky anao babaelinao izy hoe. Ary zavatra adinontsika ndraikindraiky antsika magnondra misy malatsary koa antsika hoe. Avoakan'olo amin'izay sarinao torana anao vaky. Tofa. Fa i Joba riavagna tsy niala teo anatren'Andriamanitra. Raha mbola velonaigna fogna anao, raha raiky tadio ty, mbola misy azo antenaina fiainanao. Mbola tsy tapitra zany tantaranao. Na mafy be karakory rivotry mahazo anao. Io ane riavagna arakaraky ny fisandratagna ho avy aminao nge ny tempête mahazo anao e. Alléluia. Jerevinao tsara regny mpilalao surf regny, surfeur de mitady grande vague. Tena vrai surfeur. Tsy vague kelikely nitadiavy fa vague ngeza be. Ary ny olona anankiray ho asandratr'Andriamanitra mandalo zavatra mafy. Ny antony zavatra mafy io, le fo mihitsy no transformen'Andriamanitra ho lasa fo vaovao. Alléluia. Amen. Ka ianao mety mieritreritra ino loatra antony jaly anahy ty pasteur Zaka raha fa mivavaka. Ino loatra pasteur ny antony zavatra mitranga amiko à gauche à droite. Mpaminany ane anao e. Lehilahy maherin'Andriamanitra ane anao io e. Tsy vehivavy fa tanitany anao. Misy zavatra ngeza be miandry anao. Amen. Fahazakivy amin'ireo zavatra mitranga reo. Tainy Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Tsy haiko raha tadidinao nisy tonga za le nijoro vavombelona tamintsika teto. Nisy raha matoa za. Maty ny zanany. Maty ny zanany. Dia namangy anjareo tagny zay andro sabotsy. Dia rehefa namangy anjareo andro sabotsy, vita ny famangena, nanao veloma, dia azafady pasteur ozy misy zavatra resako anao ambadika ato. Dia nantsony tao ambadika atao za, inona ny zavatra nataony? Nalaka valopona fanatitra sy ampafolo-kareny. Noho zay raha pitso alahady pasteur ozy tsy afaka andeha am-piangonana za, fa ty ozy misy anjaran'ny tompo. Latsaka raha ny masoko tamin'izany riava. Hoe nazara ho za mety tsy mahavita raha karan'izany. Azonao izy?
fantako izy fa tsy anaty fan Jesosy pastera alay vozy dia mivavao anay tsy mora zany a zanakanao maty dia mampitehiteny iny asakolao am'izay fanatrinary agny ho ante izy koa anao mako fa zany dia raha nikoragnanao raha ndivaigny koa animo aloha mampiasa laoka viliagny maloha fa folo karenare tsy ahoako raha magnano zay fa izy tompoko tsy nanao an'izany ta iny tompo ianao hoe tsy mora ry avagna le mifikitra amin'Andriamanitra tena milaza aminao za tsy mora io ary tsy olo jiaby no tafiakatra raha ho avy amin'ny laorinan'i Jesosy zay mahatonga an'izay hoe maro no nantsona fa vitsy ozy no fidina tsy zany namorogna an'izany phrase zany fa atao anaty baiboly ato ary tsy zay manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakany lanitra be da be zany ny olona revagna na dia mazoto mivavaka na dia mafana fo mampafanafona an'izy io satria mahazo valim-bavaka foana izy mahazo valim-bavaka foana vo iny foana izy zavatra nanafotogna anazy fotsiny tao am-piangonana mivadika olon-kafa izy ary mety tafiteny ratsy mihitsy ny vavaka revony ny Joba fa nateo aza zany rehetrany ozy tsy mba niteny ratsy an'Andriamanitra Joba alleloia fa misy olona raha vao misy zavatra mahasorena anazy vita ny miteny ratsy an'ny pasterany vita ny famaly sy mivazavaza amin'ny pasterany satria nisy zavatra nasorena anazy engany mba tsy karazan'olo ohatr'izany ianao alleloia amen amen ino araka pastera tokony ataonay rehefa eo zany rehetrarehetra zany zavatra tokony ataonao raha tianao tsy hiala amin'i Jesosy mihitsy mandrakizay ampiasao ny finoanao anao io manam-pinoana na tonga anao magneky hiditra l'eglizy finoana tsisy olo resy lahatra andeha hivavaka zany raha tsy mino azonao zay zany ya na tonga anao ke na vita nagnano pa ny ala avy tan-tragno za zay andeha hivavaka amin'ny ziona za zany andeha hitandregny ny pasteur le tamin'ny télé igny finoana azonao le izy ya tsisy olo lafaka manatona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana Hébreu 11:6 matozany ianao resy lahatra andeha agnatona an'Andriamanitra andeha hitady an'Andriamanitra andeha anatona an' Jesosy manam-pinoana ianao tompoko fa be da be nefa ny kristianina manana ny finoana io fa tsy ampiasainy le izy ka eto atoroko anao ny secret voalohany ampiasao ny finoanao ary eo anatrehana zavatra sarotra no ilana ny antsoina hoe finoana amin'ny fotoana tsy azo karama amin'ny fotoana sahiram-bola amin'ny fotoana misy marary amin'ny fotoana miatrika fanany fahafatesana amin'ny fotoana mifanena amina ranomasina mena zany no ilana finoana eo na lalagna hoe lehilahy lehibe n'Andriamanitra ianao vehivavy lehibe n'Andriamanitra ianao raha miatrika zavatra sarotra alleloia ampiasao le izy fa aza magnometsiny an'Andriamanitra aza magnometsiny pastera indray tsika dia tafitanizy za pastera nagnano 21 jours 40 jours na 100 jours tsy ahoako azonao ve zany tanisaigna ke dolo nagnano 21 jours 15 jours na 200 jours mety be mitsika ohatran'izany karaha le ny forcegny regny izy nagnano zay efa nataoko daholo efa nataoko daholo tsara magnanjany izy io azonao ve zany ya misy fotoagna antsika tegna testen'Andriamanitra mihitsy testen'Andriamanitra mihitsy ny antony io testa io tianeo ny voninahiny aminao Andriamanitra un jour agny zany ianao tsokaran'io ary za milaza aminao tsokaran'io mandrakizay ianao alleloia fa mba mahaiza aloha mipirina tsara raha zay reto ry avagna mba fantanao ny etape lalovanay mety niteny anao hoe sambatra rao nareo nadigny raha maro ny etape lalovanay ary namizao atsika miteny zao ary ny zavatra lalovanay tsy mora fa jamais zay rekile mbola vitanay mampahery anao mbola vitanay mampitsikitsiky anao mbola vitanay mizara fifaliana ho anao satria lehibe ny ao anatinay hitatsika rehetra ny Andriamanitra ary ampitombo ny fatakaranao izy andro any arivo amen zany mahatonga na ento mampianatranao zavatra marobe
Inona ny antony? Mba ho lasa finoana ao anatinao ilay zavatra ampianariko. Mampalahelo rehefa antsika efa ampianarina mbola miverina ity ndraiky. Ahoana pasteur, efa nataoko. Hatra mivolana mena ny tegna tanisaina eky daholo. Azonao ny zanagny mena 10,000 real igny. Ozy. Izy mora tianao ahirigno. Mora ahiriky. No, mahevava anao io e. Za tsy mahevava fa anao tiako. Amen. Tiako anao mba hampiasa ny finoana ao anatinao io. Alleluia. Amen na. Ny atao hoe finoana, tandrigneso tsara. Ny afantarana hoe mino anao dia tsy magnino fa miproclamer. Miproclamer zavatra fantatra. Proclamation. La foi, c'est de la proclamation. Alléluia. Zany finoana. Tenenao izy. Fa tsy hoe rehefa manoloana aretina ho foatetsegna anao anao miproclamer. Tsy le zavatra tsapanao ny proclamenao fa le zavatra fantanao sy tianao hitranga. Ny ankamaroantsika miproclamer fahatsapana. Marary tata, marary aho dia ho zava koa no maiva ho za sha. Tsy miproclamer fahatsapana fa miproclamer fatakarana. Proclamer zay zavatra tianao hitranga. Agnatiny anao tena raha igny mpandresy aho. Pandresy aho. Alléluia. Amen. Zany mahatonga andregny tanao anao raha magnano miaramila amizao mety tsy haiko na mbola misy karaha ndregny fa taloha misy raha karahan'izany. Agnotaninjareo firy pointiranao. Azonao fa 40 amenjareo kiraro 36 anao. Iya. Dia asaigny miazakazaka. Sady asaigny mimohy. Fa io misy zany. Tsy hainao tsy hoe ino tarehinao io. Malay vonona anao pointira 40. 36 megna. Raha moa zany ampidirina fa tsy omby fa sy nataovana fô batso. Tsy ameko adiny ray anao fa mitsitringatringa anao mialaky. Fa tigna seho zany hoe madigny marary dia anao sa tsy madigny. Asaigny magnano gériatrique anao. Asaigny magnano vonona. Ary koa moramora hely dia efa tao mafimafy. Vonona. Tainy Jesosy anenao. Alléluia. Amen. Joba dia niteny hoe fantatro izy fa velona ny mpanavotra. Fantatro fa velona ny mpanavotra. Ny olona mpinoana dia olona mafantajavatra. Ary zavatra fantatra tsy hoe tenitenenina fotsiny fa zavatra renao mihitsy fa avy tagnatinao tao namoahanao anazy. Fantatro fa velona ny mpanavotra. Mba te hametraka fanontaniana aminao zao ino mba zavatra fantanao io? Makasika ny arabolanao misy zavatra fantanao ve? Makasika mariazinareo misy zavatra fantanao ve? Makasika ny aretina misy zavatra fantanao ve? Makasika famosavian'olona anao misy zavatra fantanao ve? Atria ny devoly tompoko dia miataka anao any amin'ny zavatra tsy fantanao. Fa ny olona finoana dia miteny zay zavatra fantany. Zay na tonga amin'ny Peterana laza hoe nino zay ozy ka dia niteny. Amen. Amen. Alléluia. Ny olona finoana revana tsy maty. Tenenina akaiky anao tsy maty zany atsika hoe. Alléluia. Jereo fa i Stéphane amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly nivakitsika teo tsy maty fa nilazain'ny Baiboly hoe nodimandry. Nodinagnina izy? Nodimandry. Jesosy teo ambony hazo fijaliana tsy nilazain'ny Baiboly hoe maty ozy nanolotra. Alléluia. Tsisy agnaty Baiboly zany hoe Jesosy maty zany. Nodimandry. Nanolotra ny fanahany izy. Satria nanana force izy afaka nanolotra an'io. Fa saingy le izy nisy directive
efa niteny izy raha io nahoana ianao no mafoy ato izao. Rehefa pirenjano izy dia nanolotra ny fanahiny ompelatananao izy. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao, tain'Andriamanitra ianao e. Tsy misy problème mahafaty anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy olana maharesy anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy fafambaraka afaka mikidika anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahay efa nahita expérience ve anao zay hatramin'ny faneraserahantsika. Mety namay be le ataka. Fa ianao io mbola io ianao io. Ianao ihany vavolombelona zany. Misy zavatra mety ho fanteneninao tao ka pasteur ko tsy gadra tao gidra. Hoanao. Nefa mbola ianao io. Kaveriko indray mandeha. Tsy misy olona mahafaty anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Ny Andriamanitsika dia miasa ao ambadika izay zavatra fantanao. Teneno kely amin'ny akaikinao zany. Ny Andriamanitra antsika hoe dia miasa ao ambadika ny zavatra fantanao. Zany mahatonga ny eto mivazavaza isan'andro mampianatra zavatra anao mba hahatonga anao hanampahalalana. Rehefa mahafanta-javatra ianao dia miasa ao ambadika iny zavatra fantanao iny Andriamanitra. Zany koa mahatonga ny Baiboly miteny fa ringanao izy ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Voalaza ny boky Noabolana fa tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Iny tsy mahatsara anazy resy izy. Satria ny Andriamanitra ivavahanao dia miasa ao ambadika izay zavatra fantanao. Zany nahatonga ny Joba nilaza nanao déclaration hoe fantatro izy fa velona ny mpanavotra. Miproclamer ny Joba le izy. Faharoa, ny fitiavanao an'Andriamanitra. Raha koa tiagna tsy hialagna mandrakizay. Raha tegna tianao ty fiangonantsika ty tokony tsy hiala mandrakizay ianao. Raha tegna tianao Andriamanitra tsy miala amin'Andriamanitra mandrakizay ianao. Alléluia. Amen. Ny fitiavagna manko ravagna dia afaka andresenao ny zavatra rehetra. Ka aza atao filan-javatra na ny tompo fa ataovy amina fitiavana. Alléluia. Amen. Zay le Romanina 8:35-39 teo. Inona ozy no asaraka atsika amin'ny fitiavantsika ny Kristy? Fahoriana va? Tainy tompo ianao. Aza vela isy zavatra asaraka anao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha mamaky Baiboly ianao ka magnaraka tantara tong fiainan'i Jesosy Kristy. Filazany sasany azy moa i Jésus Kristy. Tong fiainan'i Jesosy Kristy dia nisy Josefa anankiroa. Il y avait 2 Joseph tamin'ny fiainan'i Jesosy. Tamin'izy teto ambony tany zany. Josefa anankiray iny le ramoseny Marie mpandrafitra. Nitaizan'i Jesosy io. Ary tegna nagnano neny tsy ho zavatra. Izy le voateraka. Fa ny anankiray indray misy le hoe Joseph d'Arimate. Josefa avy any Arimata. Izy io rehefa nombona tao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy dia tonga izy avy tany Arimata andeha agnenina haka ny fatin'i Jesosy. Azonao ve zany? Andeha alaka faty. Tsy alaka osotra, tsy alaka fametran-tagnana, fa alaka faty. Or nefa nity voalazan'ny Baiboly fa mpianatra Jesosy izy io, fa tsy le mpianatra le fantatra. Comme quoi ohatra hoe pininy ziona fa tsy mpiandraikitra sady tsy inona fa mba teo fotsiny izy mba nagnaraka zay rehetrarehetra makasika ny ziona. Possible nay Jesosy aby ary mety tsy nahafantatra anazy. Fa nafana tao am-pony tao ny fitiavany an'i Jesosy. Alléluia. Io zany le nikarakara ny fandevenana an'i Jesosy. Nikarakara ny fasagna andeha asiagna anazy. Ary tsy megnatra efa nijoro eto teo izy fa laiko ifaty io. Ery Petera moko be nody tevangain-drano izy. Ya, ery Tomasy lasa tavolengo. Matthieu nody tamanakara. Ery Zebedio nandeha te farafangana izy. Ya. Fa ity Arimata ty, Josefa avy agny Arimata ty, tonga mba haka ny fatan'i Jesosy. Alléluia. Nefa tegna raha jerevanao tsara,
tsy mba nisy zavatra mba nagnamarigna ny fiainany hoe mba zavatra remarika sahala amin'ny endri Petera moa ka ndeha tambony rano hoe nanao an'izao hoe miaraka tamin'i Jesosy foana hoe raha vakinao baiboly tsisy Joseph d'Arimathie zany ato na indray mandeha tamin'io fahafatesan'i Jesosy io mba mentionné-nga ny agnarany nga donc zany tsy mba nisy zavatra mba nanamarika ny fiainany tsy mba nanao miracle tamin'ny fiainan'i Josefa manokana zany Andriamanitra na le Josefa zay nitaiza anazy raha tsy hitanao mihitsy hoe ino mba miracle nataony vavamaigna ary nataony Jesosy anazy moa tsy fantatrareo vao fa tsy maintsy mandeha trano raiko i Josefa amin'ny ake maty antegna izy efa lalahy be igny vao nivolagna hoe an-tragnony rainy ony ohatra mampitetiny tsy nivolagninao zegny letrana mbola hely fa nitsingoky ana tsy mba nisy miracle nataony nefa dia nitezany Josefa izy dotry zany koa ty Josefa avy ao Arimata ty tonga izy aka ny fatiny Jesosy satria nasesiky ny fitiavany tsy tonga angataka vavaka tsy tonga angataka fampahirezana tsy tonga angataka fametran-tagnana fa tonga izy angataka le vata mangatsika ta iny tompo ianao fitiavagna zany ry havana raha managna ny fitiavagna an'Andriamanitra ianao tsy ho afaka amin'Andriamanitra mandrakizay fiainanao fa raha mbola zavatra hafa manesiky foanao anao raha malahelo zay mizaka aminao ta iny Jesosy ianao ary baiboly dia milaza an'izany raha ny amin'izao fiainana zao izy no antenako an'i Kristy dia mahantra indrindra mety be revagna ny olona manompo mba azahoany avantage magnaradianao izy satria misy zavatra ambadiky fa nendry Josefa avy ao Arimata tsisy zavatra ambadiky profo miteka mitendany fatiny Jesosy nandeha naleny ny tantarako an'izany rehetrarehetra zany mba ahafahanao mandinika sy ahafahanao mba maka lesona ta iny tompo manokana ianao ny fanamasina ny hanampy ianao mba tsy hahalanao amin'i Jesosy mandrakizay na eo ry havagna zavatra mahakivy ao anatin'ny zavatra mahakivy ny tokony hijoronao fa zanak'Andriamanitra ianao mety misy zavatra mamegnatra ao anatin'ny zavatra mamegnatra ny tokony hijoronao fa zanak'Andriamanitra ianao fa tsy hoe rehefa misy zavatra mandiso fanantenananao dia le rano fisotronao isan'andro lazainao fa nisy gisinangery kitabe ry havagna ny olona nyroasiny devoly tato ziona rehefa maivamaivagna izy lazainy fa misy devoly ndraika ato ziona ya za zao mihitsy nagnano délivrance olo araiky isaka andro aligny misy raha maniry fogna tendany dia fa nenaya ely dia nivavagna natao délivrance afaka izy nebotra nahita asa na hanambady na vita tragno rehefa mandeha tomobile amin'izay zay milalagna mahita antegna dia regny misy devoly regny za ndraiky olo misy devoly engane mba tsy hainao zany olo zany nahazo leçon ve anao ndao mba hitsangana aritsika hivavaka mba vainao dia mba mangata amin'Andriamanitra hoe meoero iza Jesosy mba tsy halako aminao mandrakizay ilaiko hoe ny herinao tompo mba hidina ato anatiko ato andrakotra ameno mba tonga tsy saraka aminao mandrakizay tompo mivavaka eto anatrehanao zay ndretra androany Jesosy mivavaka tena mivavaka avenao sa magnakipo maso fotsiny tompo miantso anao zay fanamasinao mangataka aminao zay ora bosha kedege bosha la bosha ndele bebe sekida gabaya tompo androany ariva mangataka ny herin'ny fandamasina ameno anay mba tonga anay hijoro foana na sarotra aza ny lalana tompo miantso anao zay mangetaeta anao zay maniry mafy anao ny fiainanay mihina tompo fa ambadiky ty fotoanandroany ty anangana vehivavy maro ianao anangana lehilahy maro ianao roba kabosha kedege bosa lipra bose kedege boshe ndala baba makabaya sandala boshe kedege bose ndala baraundo zokreke boshe kadaba mvava mfuno rehetra tenene tsy ala aminao a Jesosy o la bose ndala bosa ndala baba wanono sotranao zay Jesosy aminao rery ihany tompo misy ny fiainana
aminao rery ihany misy mifandresena, aminao rery ihany vaolana tompo ho any amin'izy amo zay tompo. Meohery zay amty ariva ity mba hijilo atrano, mba ho mpandresy atrano ny minina ady sarotra lalovana, ny minina fanelingelenina lalovana, ny minina tompo fangirifirina lalovana. Miantso anao zay amty ariva ity tompo. Oh, halleluja. Bobaba sondala baba shike dege bosto. Erege bobo sindala bosta ndala baba gaboshi. Misotra anao zay, mila anao zay, manantena anao zay. Makasitraka tompo, mino anao zay tompo. Jesu mala oh pamun Jesu dunia tu rasuana ity tanana mahafoan'ny tompontsika. Alleluja. Mazoa toerana ianao. Amen. Hitantsika rehetra zay tonga teto any Andriamanitra. Hitandreo zay manaraka any amin'ny internet koa Andriamanitra. Ny herin'ny fanamasana ny ameno antsika rehetra. Za dia mitsotra anao tsy ala amin'ny Jesosy mandrakizay ianao. Tompo hitahiry ianao amin'ny fahamarina sy fahamasinana. Amen. Zay fotoana antsika azodino rapitso misokatra ny selila antsika mbola madinika isaky ny alarobia amin'ny telo ora tolakandro. Toerana zany dia ao amin'ny tragnony Taty Lydia hôpitaux. Dia manana selila koa tsika tsy mangarivotra ao amin'ny tragnony Ranabavy Sandra sy Ranabavy Jimia. Dia afaka magnatona an'zareo anao ao ve Ranabavy Sandra sy Jimia, Pasteur Sandra. Ya, mbola mikarakara izy. Dia igny ramosy Pasteur Jimia magnatona anazy. Amen. Alleluja. Ohatra zany ianao zany tsy mahita an'ilay toerana dia mba magnatona anazy ianao rehefa avy eo. Eo tsy mangarivotra zany rapitso manomboka mangarano. Ya mangarano izy hitanao matetika fangaroko fogna tsy haiko magnavitra rivotra sy rano. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Rivotra mo fivoriam-bavaka amin'ny alakamisy do mba samy mba anao fanamby mba hitona olona anankiray. Izy mba vonona mba hitona olona amin'ny lakamisy. Regny any ve le olona vonona. Amen. Tainy tompo ianao mba manaova fanamby. Za amin'ny lakamisy zay olona mitondra olo vaovao eo meko cadeau. Ya, c'est promis. Tain'Andriamanitra manokana ianao. Dia azadigno amin'ny zoma misy fadikanina eto manomboka amin'ny 7 ora maraina. Dia ny asabotsy magnatanteraka dalina atsika ary amin'ny méga église. Mba sivy bravo ho an'i Jesosy. Dia sady mampatsiahy ihany koa za ho anao zay mba nanaiky nandray regny valopy regny tongava fa ilaina izy regny ateo rehefa pare. Mivavaha mafia mba ho tahiny tompo ianao ary za dia mivavaka ho anareo zay nandray ananjy regny mba hanaovan'Andriamanitra fagaganana ianareo. Ty fantako fa ny sasany nanao hoe tsy ponona. Fonony dia nanao izy na dia tsy nisy ara. Tompo ane hitahany fononao. Amen. Mbola azonao aterina ilay izy na hatramin'ny alakamisy mbola azonao entina mbola tsy tara zany raha ohatra tsy vonona androany hoentinao ilay izy lakamisy. Tahiny tompo ane ianao. Amen. Agnatanteraka fanomezana ho an'ny tompo ary tsika. Ziona Fraisina Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.